Hideran Jehovah mifoky rehetra aho, hanambara ny fahagaganao rehetra aho, ho faly sy ho ravoravo aminao aho, ankalaza ny anaranao aho ry avy indrindra. Ho fankalazantsika ny sabata amin'ity anomboantsika ny sabata amin'ity androany ity dia andeha isika hiaraka hidera amin'ny alalan'ny hira fa 400 hira fa 400. Jesu indreto izahay panomponao, avy ankalaza sy hanazanao izao, raisonao ny saotry izay aterina ihany ka ny vavaka remavaly, azavelanao reraky izahay, fatoano ery baharitra, kanao avy anao de ho vononao, izay rehetra vory eto izao. Ry fanahy eo midina haza elare, ny fiasanao mangina zava-dehibe, zao no zavatra irina hamasinonao re, ny fiainanay mba ho anao. O ampaherezo isan'andro anye, ka tantanonao re mba ho todiso ao an-danitra, de ho sambatra fa hanovalovizay maharitra. Raha eo mamaligny vavaka atao izao, raha isotony anitra hankasitrahana, ka diovinao ny tena saina sy fanahy, atokany remba ho anao. Manatena lanitra sy tany vaovao, izay rehetra vory eto izao, ka ho sambatra ao an-danitra, iara-paly aminao mandraky izao. Ho toizatsika ihany ny sabata, ko andendray ary isika iaraka hanondrika ny lohantsika ka hivavaka. Ray malalo misaotra anao zahay fa nomenao tombonandro velon'aina somatsara tratra ity sabata ity, midera sy mankalaza ny anaranao zahay noho izany. Mangataka nefa izahay fa maro be ireo fahotana vitanay koa dia diova amin'rahanao zahay mba ho afaka amin'ny tsy fahamendrehana rehetra. Mangataka ny fanahinao masina izay mandritra ity tontolo andro ity, mangataka ny fitahinao, ny fahasoavanao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sabata fa 30 ny volana Janoary, faran'ny volany androany, dia faly miarabantsika rehetra nahatratra izany sabata izany. Faly miaraba ny ankizy manokana ihany koa satria sabata fahadimy amin'ity sabata ity. Dia ny fahasoavan'Andriamanitra ane irotsaka amintsika tsirairay avy, anohizantsika ny fotoana ary dia andeha isika hanaraka ny tatitra maneran-tany. Tetika asa napetraky ny foibe fitantanana asan'ny fiangonana Adventista maneran-tany ao anatin'ny 5 taona ho avy hatramin'ny taona 2024 entina mitorony filazantsara ny fandaharana asa andeha. Ny mpino Adventista maneran-tany mihitsy no antsoina handray anjara amin'ity tetika asa fitorenan'ny filazantsara ity, ahazahoana mahatratra ny tanjona fitorenan'ny filazantsara manatratra izao tontolo izao. Mpianatra ho mpitsabo mirala tany Amerika Atsimo no nanomboka ity tetika asa fitorenan'ny filazantsara andeha ho ity tamin'ny taona 14. Na dia tsy misy teti-bolana Indiana za tany am-piandohana dia nirosotrany tamin'ny fitorenan'ny filazantsara izy ireo noho ny fahasoavan'Andriamanitra feno fahombiazana tanteraka ny tetika asa I will go na andeha ho. Tena angana tokoa ny fivelaran'ity tetika asa andeha ho ity
maro rehentsika nataona azona nitoryny filazantsara mpianatra maro no voaetsika ka nandray anjara izao koa andeha hitoryny vaovao mahafaly nanampy azy ireo ihany koa ireo mpanabe niaraka tamin'ireo mpitondra fivavahana manerana izao tontolo izao ny taona 2023 dia université iray tany Argentine del Plata no nandray ny conférence fitorinany filazantsara andeha ao na I will go tanora mpianatra adventiste maheron'ny 700 maneran-tany no nandray anjara tsy nijanona hatreo ny asa nisy ny conférence faharoa fitorinany filazantsara natao ka mpianatra teny anivon'ny université adventiste maheron'ny arivo no nandray anjara indray nivelatra tao Amerika Atsimo itetetika asa fitorinany filazantsara andeha ao ity taona maro tao aoriana dia 190 ny mpianatra nanatrika ny conférence fitorinany filazantsara andeha ao ireto tanora ireto dia nanolo tena hamaly ny fiantson'Andriamanitra azy ireo hitory ny filazantsara ary manatanteraka izany any amin'ny toerana anarahana azy ireo hatramin'ny taona 12 dia tanora mpianatra manodidina ny 7 no efa nofanina hitory ny filazantsara manerana izao tontolo izao napetraka ny foibe fitantanana asan'ny fiangonana adventiste maneran-tany ampiarina eny amin'ny isa-piangonana ity tetikasa I will go na andeha ao ity ho famitana ny asa fitorinany filazantsara eto amin'izao tontolo izao niainga tamin'ireto mpianatra roa lahy ireto ny tsielo-kevitra na dia tsy nisy famatsim-bola entina miatrika izany aza ho azy ireo dia tsy takatra ny saina ny fomba fiasan'Andriamanitra tsy hijanona hatreo anefa ny asa mbola maro ny ezaka tsy vita ho amin'ilay ho avy mamirapiratra vonina rivenao ilaza hoe andeha I will go andeha isika naraka ny lesona indray leson'ny zazamonono raha antsika voalohany fa melohan'izay aloha dia mbola hiaraka hitsangana isika anao an'ilay hira mitondra ny lohateny hoe mitenena Chanao Jesu malalo Chachizao futona mamizao Yanaranai atungu chao Izai piana chao Kuambitene nale Jesu malalo Izai yanuchalana Nyadamina Itwecha betaka wampunaya Kuambitene nale Jesu malalo Izahai yanuchalana Kahirote Nyadamina Itwecha betaka wampunaya Irate Nyadamina Itwecha betaka wampunaya Tonga eo amin'ny fotoana mahafinaritra indray tsika izao rakizy fotoana n'inona moa zao fotoana ny zazamonono hamerenana lesona indray dia andeha ifampiarahaba aloha tsika ary fampiarahaba ataontsika indray le hira manahoana ao ary isa 2 Manahoana falita fahoana raha vo mahitanao manahoana enao manahoana tompoko efa vonina daholo efa vonina mihaino tsara ny lesona ny zazakely rehetrarehetra zazamonono ao ary efa avy aloha rany efa avy efa endrena Emily ny avo efa vonina ihany lesona daholo ry Salome ny rehetrarehetra eny ary zao lesona fafiry moa ny averintsika lesona voalohany ahoana ny lohatenin'ny lesona voalohantsika miaraka mamerina daholo ary isa 2 Jesosy zaza
ilay mpanampy faly mandrakariva averin'andriamandeha jesosy zaza ilay mpanampy faly mandrakariva ny tsenjery a mamerina hoe isa 2 nano i jesosy averina nano i jesosy rakizy kely ao anamoa lesitsika tamin'ny herina andeha averintsika kely fotsiny ange rehefa fomaraina moa jesosy de nanao inona ny vavaka mahay be ny ankizy kely a ny vavaka izy a de rehefa vita ny vavaka de namboariny a ny fandrinany de rehefa vita ny fandrinany a de lasa izy a nakany amineny de nanampy aneny izy a tsy nitabataba izy a fa manampy aneny de tsy mitomanimaniny koa izy fa manampy aneny a de apiny a manasa vilia hono neny de safosafony lohaneny zany ankeny ataony rehefa manampy aneny izy satria izy mbola kely de tsy manasa vilia fa sao de vaky ange vilia jesosy a tia manampy manina hoe jesosy tia manampy ny olona rehetrarehetra nampiny fa tsy vitan'izay a fa nampiny any keo a ny biby kely raha misy fanday mandendeny amin'ny lalana eny a de sorony amin'ny hazo kely a fa sao de misy manitsaka ny olona misy ratsy fanahy manampy ny zavaboary izy manampy ny biby kely izy raha malazo ny anana fa tsisy rano a de tondrahany jesosy amin'ny rano de maniry indray manampy ny zavaboary a i jesosy raha mahita tranomborona kely jesosy a de misy atody ao anatiny de tsy kitikitiany mihitsy le atody a fa sao de maty le bibikely ao anatin'ny atody fa tia manampy ny zavaboary a i jesosy koa rakizy a de ohatra nareoreo tia miaino tantara tia mianatra ny tenin'Andriamanitra ity ny atao hoe tenin'Andriamanitra baiboly tia mianatra baiboly koa jesosy a ao an-trano tahaka nareo mianatra lesona mianatra lesona miaraka amin'ny isa moa nareo miaraka amineny de tahaka an'izany koa rakizy jesosy a mianatra lesona miaraka amineny izy ao an-tranony izy a miaraka mianatra lesona amineny de zay lazain'ity baiboly ity rakizy a de ekeny de mahay soratra masina izy a mahay ny teny a zay lazainao amin'ny baiboly a jesosy ary nareo rakizy ampianarineny koa moa nareo de mahay mihaino tsara koa moa nareo de mahay mankatony tenin'Andriamanitra koa moa nareo de tsy madiditra moa de tsy mitomanimany moa fa manampy tsara ny dada sy neny manampy ny olona rehetra tahaka ny nataon'iza moa tahaka ny nataon'i jesosy mahafinaritra ny mahita ny zaza minony rehetrarehetra tia manampy ny hafa manampy ny olona rehetra manodidina manampy ny zavaboary ny fanday kely ny biby kely mandehandeha manampy ny zavamaniry manondraka ny anana sy ny sisa rehetrarehetra manomboka androany ary raha mbola tsy nanao ianao de ampio ny olona rehetra ampio ny zavaboary tahaka ny nataon'i jesosy ny ataontsika zay indray zany lesitsika androany de amin'ny herindray toy izantsika indray fa ndaontsika hifanao veloma kopakopa tanana ary veloma tompoko amin'ny herindray de samy endry tsara fa mbola misy lesony sasabodo de mbola mihaino lesony sasabodo ny ankizy sasaminono veloma kokoa daholy anareo rakizy fifaliana ho aindray ny tafaraka aminareo amin'izao sabata mahafinaritra izao ny loha hevitra fahadimy no andeha rahantsika mamerina izay manao hoe ny teny tamin'ny anaran'Andriamanitra i Samoel ny teny tamin'ny anaran'Andriamanitra i Samoel ny andalan-teny fitadidy dia hitantsika amin'ny Samoel voalohany toko 12 andininy 12.
noho ny anarany lehibe dia sitraky Jehova ny nanaovany anareo olony. Noho ny anarany lehibe dia sitraky Jehova ny nanaovany anareo olony. Samuel voalohany 12:2. Miresaka ny fiainany zanak'Israely ny loha hevitrintsika rankizy. Mandrakariva dia nifidy olona trany Andriamanitra hiaraka aminy hikarakara ireto zanak'Israely ireto. Ary anisan'izany i Samuel. Rehefa antitra ry Samuel dia nangataka taminy zanak'Israely hoe omeo mpanjaka izahay mba hitantana anay. Nalahelo tokoa rankizy Samuel rehefa nanao izany ireto zanak'Israely ireto satria dia tsy mety tokoa izany nataony izany satria dia taona nosy-botanana an'Andriamanitra izay nikarakara azy ireo nandritry ny fotoana maro sy lavabe izay efa niainana izy ireo. Noho izany dia nivalian'Andriamanitra ny fangatahana izay nataon'ireto zanak'Israely ireto ka dia nomeny mpanjaka tokoa ny zanak'Israely. Kanefa na dia nanao tsy mety ary izy dia navelan'Andriamanitra ihany koa ny eloko izy ireo. Ary tsy izay ihany fa vonina trany Andriamanitra hiara-iasa amin'izay mpanjaka eo hikarakara sy hanatsara ireto zanak'Israely ireto. Isika koa rankizy dia tsarovy fa fahasoavana neny fitiavan'i Jesosy izay namonjy antsika ary vonina trano Jesosy hamela ny helontsika sy ny fahadisoantsika. Matetika nefa dia mampiasa olona izy mba hampatsiahintsika fa tsara indrindra Andriamanitra tahaka ny nataon'i Samuel ny teny tamin'ny zanak'Israely sy nampatsiahy azy fa tsara indrindra Andriamanitra. Ka inona ary ny tokony ataontsika? Anderentsika anaika olon'Andriamanitra, anaika ho zanak'Andriamanitra izao sy ianao. Ka amin'izay fotoana izay dia hikarakaratsika amin'ny fomba tsy takatry ny saina Andriamanitra. Ka dia ny tompo hitany ankizy kely rehetra ka dia samy ho zanak'Andriamanitra izao sy ianao. Dia izay indray ahako ny androany mirary sabata mahafinaritra ho anao ny namanao sy aninona. Velomo ho mandra-piona indray. Miarabantsika tanora zandry indray ary anjarantsika indray izao lesona fahadimy ihany koa isika. Mino aho fa efa nianatra tsara daholo tany atokantrano tany tsika tsirairay avy isan'andro dia mianatra ny tenin'Andriamanitra. Eny ary andeha hiaraka hamerina n'ity lesona fahadimy ity ary isika tsirairay. Ianao tanora zandriny io eny ary hiaraka anao ny lohatenitsika dia ny tsianjery 1-2 finoana tsy nampoizina. Dia mandeha finoana tsy nampoizina ny tsianjery. Mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azy fijaliana fa tsy nitandro henatra mba hahazahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanana ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Hebreo 12:9. Nafinaritra ve ny fianaranao an'iny lesona iny? Nandraisanao fanapahan-kevitra? Eny ary iny lesona iny dia nanampy antsika sy nampafantatra antsika ny finoana izay tiany Jesosy ananantsika sy ny finoana izay tiany Jesosy asehontsika eo amin'ny fiarahana aminy. Nampianatra antsika ihany koa fa rehefa mitombo ny finoantsika dia mitombo ihany koa ny fahafahantsika manompo. Hitantsika izany tamin'ny fanehoana amin'ny alalan'ny tantaran'ilay kapiteny Romanina izy tsy mba jiosy izy kanefa dia nanana finoana lehibe izay tsy nampoizina ary tena nankasitrahan'i Jesosy tokoa. Izy ity tokoa mantsy dia na dia manamboninahitra Romanina azy izy, manana mpanompo izy, manana andevo izay nampiasaina izy, dia tsy mitovy amin'ny fomba fitondran'ny olona hafa ny mpanompony ny fomba fitondrany azy fa noraisiny ho toy ny sakaizany, noraisiny ho toy ny ankohonany mihitsy. Ka rehefa narary ilay mpanompony
dia naniraka n'ireo loholona teo amin'ny jiosy izy a mba ho any amin'i jesosy mba hanasitrana nyity mpanompony ity. Rehefa tonga tany amin'i jesosy reto loholona jiosy na mpitarika jiosy reto dia niteny tamin'i jesosy hoe naniraka anay ny kapiteny a ka zao tena ilaina mihitsy ny manatanteraka ny zavatra tadiaviny satria izy tia tena manao asa tsara ho an'ny firenentsika ary tena manampy antsika mihitsy izy dikan'izay a tena tokony ho ampiana izy. Ho an'i jesosy anefany tsy izay ny fomba fijeriny fa ny hitan'i jesosy teo amin'ity kapiteny ity a dia hoe nila azy izy ary tena zava-dehibe izay a amin'i jesosy. Rehefa teny an-dalana nefa jesosy andeha ho any amin'ilay kapiteny a dia nisy afatra avy any amin'ilay kapiteny laza hoe jesosy aza misahirana ianao, aza misahirana mankaty amiko fa tsy mendrika hidiranao kory enay ny tranoko za nge tsinitsininy aza mankaty fa mitenena ihany ange manona ianao teny dia ho sitrana ny mpanompoko. Nahavariana sy nahatalanjona ny jesosy mihitsy izany finoana izany ary tena nankasitrahan' jesosy ary tena tiany jesosy mihitsy raha mba izay mihitsy ny finoana izay ananantsika. Ny zavatra mahafinaritra dia nositranin' jesosy tokoa ny mpanompon'ilay kapiteny na dia tsy hitany masony aza noho ny finoana izay nananan'ity kapiteny manam-boninahitra ity izay tsy mba jiosy akory dia nekeny jesosy ny anasitrana n'ilay mpanompony. Tena zava-dehibe izany ary mahatonga antsika mba hanapa-kevitra indray hangataka amin'Andriamanitra mba hampitombo ny finoantsika ary hiasa ho azy bebe kokoa hatrany. Mangatany jesosy fa azony ataony manome anao an'izany ary ianao mihitsy no miezaka ihany koa ary mijery ny zavatra tsara vitan' jesosy teo amin'ny fiainanao mba hahafahanao mampitombo ny finoanao. Mino aho fa hanapa-kevitra ho amin'izany tsika tsirairay avy ary hanompo azy bebe kokoa eo amin'ny fiainantsika mba havomaika hampitombo an'ilay finoana ihany koa dia izay indray arany lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro iny fa dia mirary soantsika tsirairay avy. Azadino ny mianatra isan'andro hiditra lesona fahaenintsika izao azadino fa hitondra fifaliana sy hitondra fanavaozana sy fiavaozana ho an'ny fiainantsika izany. Mandra-piaona indray ary eo. Amin'ny fifaliana lehibe indray no hiara-banany mantoanto rehetra amin'ity sabata maraina ity. Lesona fahadimy ny arahantsika namerina nandritry ny herinandro iny izay mitondra ny lohateny hoe manohitra ny fitaomana ao amin'ny ratsy ataony namana. Ny tsenjery dia ao amin'ny Romanina 12:12 fa mahay avokoa isika rehetra ary azaka manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hahafantarinareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Eo amin'ny maha olombelona antsika dia mila namana mandrakariva isika. Mila olona ifandraisana isika amin'ny maha olombelona antsika satria izay no naharian'Andriamanitra antsika. Ny namana nefany dia misy karazany, ao no mitarika ho amin'ny tsara ary ao no mitarika ho amin'ny ratsy. Andika anaraka ity tantara ity isika. Tantaran'i Margaret izay ny anarantsika nandritra ny lesona. I Margaret sy Liza dia mpinamana tsy nifankafohy ary nisy fotoana mamangy ny Liza any an-trano ny Margaret dia mifandinidinika miresaka eo zareo ary manapa-kevitra fa hiaraka hijery horonan-tsary. Tsy dia azoazon'ny Margaret loatra ny horonan-tsary fijeryn'ny Liza kanefa noho ny faneren'ny Liza dia nanaiky ny Margaret hiara hijery aminy ny horonan-tsary anankiray. Rehefa teo am-pikenikeno manateo anefa Liza dia nivavaka mafy Margaret mba aneo an'Andriamanitra hoe ankasitran'Andriamanitra sa tsy ankasitran'Andriamanitra ny zavatra hojeren'izy ireo ka nivavaka tamin'Andriamanitra izy hoe raha tsy tianao Andriamanitra ny zavatra hojerenay dia aza velanao andeha io zavatra io amin'ny anaran'i Jesosy. Teo am-pikenikeno manary Liza nandefa ny horonan-tsary indrisy fa tsy nety nandeha ilay izy. Mbola nivavaka mafy tany am-pony ihany i Margaret amin'izay fotoana izay. Ary nisy mpifanolo-bodirindrina amin'izareo izay
mahay mikirakira elektronika dia natsony le za mihitsy hoe avy aloha mba jereo ty zavatra ity fa tsy mety mandeha angely izy tsy fantatra hoe maninona na maninona dia nanampy azy olona io ary indrisy hatramin'ny farany dia tsy nety nandeha ilay zavatra nisy ohatra n'Andriamanitra Margaret amin'izay fa afaka nijoro izy teo anatrehan'ny fakapanahy izay nitaona azy ao amin'ny ratsy. Taty aoriana dia nianatra tamina sekoly anankiray Margaret ary ny mpampianatra azy tamin'izany fotoana izany dia naniry ihany koa andefa horonan-tsary izay mitantara ny fiainan'ny olona hafa ankoatra ny ao amin'izareo. Rehefa nijery ilay horonan-tsary ny mpianatra manontolo dia nahita fa misy fanompahana fitenenan-dratsy an'Andriamanitra sy ohatr'izany anatin'ilay horonan-tsary. Tamin'izay fotoana izay dia lasa nanatona ny mpampianatra Margaret ary niteny taminy fa tsy mety aminy mijery ny horonan-tsary io fa be loatra ny fanomezan-tsiny an'Andriamanitra sy ny fitenitenenana foana ao anatin'ilay horonan-tsary ka nangataka izy ny mba hivoaka. Noho ny ampitso dia ny fona mpahabe maso teo anatrehan'ny mpianatra rehetra ilay mpampianatra ary indrindraindrindra tamin'ny Margaret ka niteny hoe tena mifona aminareo fa tsy nety tokoa ny zavatra nijerentsika ary nangataka ny Margaret izy mba hanazava ny mpianatra rehetra ny antony na ratsy iny horonan-tsary nijeren'izy ireo iny. Tamin'izay fotoana izay nanararaotany Margaret hijoro vavolombelona amin'ny mpianatra rehetra. Isika koa mantoanto eo anatrehan'ny toe-javatra miseho dia ilaina ny mijoro ho vavolombelona ane hoe iza marina moa ianao eo anatrehan'ireo namanao. Tady tio fa zanak'Andriamanitra ianao ary amin'ny zanak'Andriamanitra ianao dia ny fanaon'Andriamanitra izany no tokony ataonao eo amin'ny fiainanao. Dia hoy ianao hoe ahoana nananakoery ianao izany? Eny tokoa. Takan'i Jesosy raha nalay panahy izy tany anefitra haintsika izany tantara izany. Rehefa nalay panahy izy dia inona ny teny nataony? Ny teny ny soratra masina mandrakariva no nataony no lazainy ary nasiany teny teo aloha hoe voasoratra hoe eo amintsika izany ry mantoanto eo amin'ny fiainantsika isan'andro dia ilainy isika manana rindrina soratra masina avo be izay afaka hiaro antsika amin'ny fakapanahy maro isan-karazany. Dia hitadidy ny fanahy masina no hampatsiaro antsika ireny rehetra ireny amin'ny fotoana izay hetrehantsika fakapanahy hitaomana antsika ho amin'ny ratsy ka hitenenantsika izay rehetra voalaza ny soratra masina ka tonga antsika hahajoro. Dia misy andalan-tsoratra masina vitsivitsy reto izay afaka hanampy anao hijoro eo anatrehan'ny fakapanahy. Isan'izany amin'ny Jakoba 4:7. Jakoba 4:7 izay manao hoe koa dia manekehana Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Ao amin'ny Salamo 1:2 ihany koa dia misy ilay hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalàn'i Jehovah ny sitrany. Endry mantoanto mananamana ianao namana mety hitarika anao amin'ny ratsy mety hitarika anao amin'ny tsara fa ny ilainao dia ny mahatsapa fa zanak'Andriamanitra ianao ary tsy anao izay ampalahelo an'Andriamanitra fa hijoro mandrakariva ho an'Andriamanitra aneo amin'ny manodidina anao ihany koa fa zanany ianao ary vavolombelon'i Jehovah ianao ka afaka hijoro eo anatrehan'ny fitaomany ratsy rehetra. Ka ny hiriko aminao ry mantoanto dia ianao ho namana tsara ka hitaona ny hafa ho eo amin'i Jesosy. Ahitany ny hafa hoe manana an' Jesosy tokoa ianao ka vonona izy ireo mba hanaraka anao sy ny hery miasa mangina tsara izay aseho anao amin'ny manodidina rehetra. Dia mirary soa ny mantoanto rehetra indray ary mba ho namana tena akaikin'i Jesosy ianao ary namana aneo an' Jesosy amin'ny fiainanao manontolo. Ho amin'ny manaraka indray. Velome. Endrika falifaly mandrakariva no iarabako ny tanora namana rehetra tratran'ity sabata ity. Shalom. Fiadanana ne ho antsika rehetra, fiadanana ne ho anse. Lohateny anankiray indray no nodiny antsika tamin'ny herinandro iny ao amin'ilay fizaram-potoana fahadimy manao hoe manaraka irikitana iry. Manaraka irikitana iry rehefa mijery hoe kitana moa dia ambony miandrandra. Manaraka irikitana iry. Zay ilay lohateny. Zay fesotonantsika lesona sady ariva avy eo. Fa zao ao amin'ny Matio 2:2 no misy ny 9 fototra zay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
aiza ilay teraka ho mpanjaka ny jiosy fa nahitanynkintana tena tsy nanana izahay ka tonga mba iankohoka eo anatrehany. Haintsika tsara ny tantara fa rehefa hoe kintana zay no arahana de ny magy ireo olokendry zay no resahana. Fa andelo ilay lohateny no isotonantsika lesona avy hatrany satria tsy amerina hianatra isika eto fa amidina manaraka irikintana iry. Efa naverina ombenombeny fa ilay lohaten'ny lesona de tsy hoe apetraka fotsiny eo io fa misy dikany. Ary isika zatovy de tokony manana an'izay hoe fikarohana zay. Fa maninona ary no zany natao lohateny ty lesona fa dimity manao hoe manaraka irikintana ry. Zany hoe misy zavatra rahana zany de kintana no arahana. Ary ohatrany mampametra-panontaniana io lohateny io manao hoe manaraka inona ianao, inona no arahanao. Ny zatovy zany eo amin'ny fiainany de misy zavatra arahany de marobe ny zavatra mety arahantsika. De raha vao mitena zany zao de efa misy zavatra tonga ao an-tsaintsika hoe zao no arahako, ianona no arahako. De misy moa de efa mifanaraka eny foana. Fa ny an'ireto magy ireto de nanaraka an'ilay kintana izy mba hahafahany ho tonga any amin'i Jesosy. De apetraka indray fanontaniana satria ny zava-dehibe amin'ny fampitinana toy izao de hoe inona ny fampiarana ny amin'iny lesona iny. Tsy hoe haitsika le lesona zava-dehibe zay fa ny tena zava-dehibe ny manan-danja de hoe inona ny fampiarana. Fanontaniana zany zay enao ihany, ise ihany no amaly azy. Lay zavatra rahanao ve mba mitondra anao eo amin'i Jesosy. Inona avy le zavatra arahanao? Karazana kintana zay hitanao mety hoe mamirapiratra arahanao mitondra anao eo amin'i Jesosy ve? Fa ny an'ireto magy reto de zay kintana no arahany ary fantany fa hitondra azy eo amin'i Jesosy. Mampieritreritra ny fanontaniana teo de tsara ny amalitsika azy androany de enao ihany moa mamaly azy satria isika hoe samy manana ny kintana sy ny zavatra mamirapiratra arahany isika zatovo. Fa ny fanontena manaraka de hoe ireo magy izay olokendry de manana ty toetra ity. Izy ireo de mikatsaka na koa hoe mpikatsaka mafana fo ny fahamarinana ary mpandinika ny soratra masina. Ampikatsaka mafana fo ny fahamarinana ary mpandinika ny soratra masina. Zany hoe rehefa manana an'izany toetra izany ny tanora mikatsaka fahamarinana mandinika ny soratra masina de ahitakintana mazava hitondra azy eo amin'i Jesosy. Ianao ve mba manana fotoana andinihana soratra masina ary mikatsaka fahamarinana? Raha zany no ataotsika de ho tonga eo amin'i Jesosy isika. Fa rehefa tsy zany no ataotsika de manaraka ihantsika fa zavatra tsy hitondra atsika eo amin'i Jesosy mihitsy fa mety ho fampitehana azy. De zao no amarana antsika azy kanefa isotomantsika lesona ihany koa. Rehefa nahita an'ilay kintana ilay magy, nanaraka ny kintana ny magy de tonga teo amin'i Jesosy. Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy de nanolotra fanomezana tena sarobidy, volamena, zava-manitra, ny miora, lafo vidy, manana maizy azy avokoa. Fampiaranao amin'izany rehefa tonga eo amin'i Jesosy ianao. Irariana mba ho tonga amin'i Jesosy avokoa ny zatovy rehetra ny amin'ny zavatra izay arahany. Rehefa tonga eo ianao, rehefa azonao antoka fa tonga eo amin'i Jesosy ianao de manolotra ho an'i Jesosy. Ny fahazarantsika zatovo hatramin'izay de mandray avy amin'i Jesosy. Fa isika de tokony anana fomba ihany koa manolotra ho an'i Jesosy. Nanolotra zavatra sarobidy izy ireo ho an'i Jesosy. Izay nananany de natolony ho an'i Jesosy. Ninkohoka izy ary nanolotra an'izany ho an'i Jesosy. Fa ny tena manaraka zany ho fampietreretana ahafahantsika manao fampiarana ihany koa de hoe ianao ve mba efa nanolotra ho an'i Jesosy? Andeha ataontsika fampiarana avy hatrany mihitsy. Isaky ny mandeha mivavaka isika de manatrika Jesosy. Rehefa tsapantsika zany de manolotra isika. Rehefa manao fanatitra ve ny zatovo? Ny kely indrindra ny aminy ve no atolony? Sa ny atonontonony? Sa tena mba mahafo isika manao fanatitra ho an'i Jesosy? Rehefa tonga ny fotoana anaovana fanatitra amin'ny fampivavahana.
zay zany anankiray fa tokony anao an'zansy mety tena anao hoe zanga mbola miasa zange mbola mianatra fa na miasa ianao na mianatra ianao amin'ny akapobeany de mananjavatra isika fa mova isika mba mampirina manokana ka hoe ity a tena mba hafananako ty atolotro ho an' jesosy amin'ny fotoana ny fiaraha-mivavaka zay ny anankiray ary anankiray farany a de ny hoe tonga ny ankohoka teo am' jesosy ireo magy ianao ve akoatra ny fanatitra zay atolotra ao an' jesosy ny ampahafolony ihany koa satria reny no atolotra ao an' jesosy mantsy fa tsy hoe miora toy ny nataonyreto amagy reto na hoe zava-manitra tsy de zay loatra fa ho fampiarana de zay no atolotsika tokony manao an'zany fanatitra sy ampahafolony zany ny zatovo e satria azo antoka fa mahazo zavatra isika mahazo vola isika na ny ho an'ny efa miasa na ho an'ny mbola mianatra afafa be mieritrehitra hoe tsy manana mihitsy ny zatovo anankiray na ny ariary aza fa manany se manao afanandramana manolora ho an' jesosy fa ny anankiray farany amaranantsika azy de hoe tonga reo magy ny ankohoka ianao ve mba manana toetsaina miankohoka amin'ny fotoana fivavahana fa indraindray tsika zatovo na de amin'ny fotoanany hoe zao tsika de araka andoalika iankohoka mbola misy zatovo mianiany mbola misy zatovo meme mbola misy zatovo indraindray raha mifampikitikitiky mifampitoratoraka stylo ao anatin'ny fotoana fiankofana ry tanora malala aoka mba ho toy ny magy isika tanora endry anararoatra ny fiankofana amin'ny fotoana zay vavahana eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra zay fampiarana maniry a mba ho takatritsika izany ary anovantsika fanandramana de hita fahombiazana isika eo amin'ny fanarana ny tompo toy izay ny fotoana voninahitra ao n'Andriamanitra ary anomezako fotoanantsika rehetra indray ao manaraka mandra-piresaka arzea efa nahazo ny sahazazy a ny ankizy a teo ihany koa ny tanora fa ankehitriny ary de andeha omena ny sahazazy indray ny tanora zokiny a de eo ihany koa ireo lehibe fa milohan'izay aloha de andeha isika anao ny hira fa 320 sy 500 ary akoatra ary hira fa 320 sy 500 Ariakochari le funenna nasu Ariakochari le funenna nasu Ariakochari le funenna nasu Saizuraku De ale iara mekacha De ale iara mekacha Sokane fameti wala pamuziaje sokane fameti wala pamuziaje sokane fameti wala rasuiziza de ale iara nakacha de ale iara nakacha de ale iara nakacha fifaliana mandrakariva ny arabakonao tanora sokony namako tratry zao sabata masiny zao indray sasenao ary faniriko indray zany amin'ity androany ity hoe mba hitombo amin'ny Kristy sasenao indrindra moa amin'ny fiaraha-mamerindesina izay ataontsika eto zao lohahevitra fahadimy ihany koa isika ilay manao hoe ny fahalavony adama sy ny fandraisen'i Jesosy ny fahalavony adama sy ny fandraisen'i Jesosy izay lohahevitra manandanja indrindra amin'ny fiainantsika sa tsy zany ry namako Ie, ny andalatsoratra masina fototry ny fiaraha-mianatra izay ny arahantsika eto anatin'ny herinandro moa dia ny Romana 5 dia izao ary andeha aloha mba samy hamerina ny tsy anjery izay ny safidiny ny tsirairay avy
ao eny ary ny fahalavony adama sy ny fandresen'i jesosy ao amin'ny romana toko 5:10 dia milaza manao hoe fa raha fony mbola fahavalo azy isika ny nampihavanina tamin'andriamanitra tamin'ny hahafatesan'ny zanany mainka ny amonjenantsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanina nyresantsika nandritry ny herinandro namako fanao ny fahotana dia tonga fahavalon'andriamanitra isika kanefa manoloana an'izay dia nampihavana ny tenany tamintsika olombelon'andriamanitra ao amin'ny romana toko 5 dia mitantarany amin'ireo vokatra matsiravina nateraky ny fahotany adama teo amin'ny taranak'olombelona paoly ary noho ny sy fahombiazany adama dia niditra teto amin'izao tontolo izao ny fahotana ka nitondra fahafatesana sy fahoriana maro isan-karazany ho an'ity izao tontolo izao ity dia ny olombelona rehetra sy ny tany manontolo no nanjary niaran'izany loza izany fa tsy mba hoe ny tenany adama rery nefa izy ny nanota dia lasa nisy fahafatesana dia misy fitsarana ary mety ho tonga amin'ny fanamelohana azy dia izao raha afaka mitarika amin'ny faharatsiana amin'ny fampitohitoy izany ny fahotana iray dia ny asa tsara ihany koa izany anankiray dia afaka hitera-bokatsoa maro mifampitohitoy ihany koa ary izao ny fanantenantsika hoe rehefa nandika ny lalàna ny olombelona dia jesosy kosa nankato tanteraka ary ny faneken'i jesosy ho faty dia nitarika eo amin'ny fanamarinana sy ny fiainana dia nandresy ny fahafatesana ary nanafaka ny maro tamin'ny fanamelohana izy dia tsy iza fa zasenao ane izany ka na dia tontolo feno ota fahoriana fijaliana fahaverezana ary fahafatesana tsy misy fiafarana aza nolovana velany adama ho an'ny taranany dia soa ihany fa nandresy izany rehetra izany jesosy noho ny fahatokiny dia averina foana izany ho asainao ry namako fa izay rehetra mino an' jesosy no manjary piombona anjara amin'ilay lova vaovao ka lasa mandray ny fanamarinana ny fahamarinana ary ny fiainana ka asainao izany sisany eny safidy raha mino azy sasenao dia izay no hoe vita fihavanana amin'andriamanitra isika ka noho ny nahafatesan'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia tsy amin'ny laharan'ny fahavalony intsony isika dia na eo azy izany ireo zavatsarotra rehetra dia afaka mifaly amin'ny fahoriana isika satria ninonina mitranga ankehitriny ny fihavanana amin'andriamanitra dia efa midika fa tsy misy ady intsony ifanaovantsika aminy dia mitoetra ao amin'izany fahasoavana izany izay rehetra no amarinina amin'ny finoana ary eniky ny fahasoavan'andriamanitra ny fiainan'izay rehetra mino an'i kristy ka mifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'andriamanitra dia izao ihany koa ilay hitantsika tao amin'ny lesona hoe rehefa mifikitra mafy amin'i jesosy izany ny finoantsika dia tsy misy zavatsarotra mahaisotra ny fiadanantsika satria eo ny fany masina ary tsy mitsahatra mampatsiahantsika ny amin'ny fitiavan'andriamanitra sy ny hery manova ny fahoriana ny fany masina dia aza misalasala intsony izany zasenao hoe andeha tsy ho anisan'ireo izay misalasala ny amin'ny fitondran'andriamanitra fa andeha ino fa matoany hoe misy vokany dia nisy ihany koa izany ny antony natonga an'izany ka ity izao tontolo izao misy atsika ity dia manana safidy malalaka afaka manao ratsy dia hisy vokany ratsy fa afaka manao ny tsara koa dia ho tsara koa ny tohiny sy ny vokany mifampitohitoy aorin'izay ka manoloana ny safiditsika olombelona dia izao no andeha tsy adinoina ry namako hoe andriamanitra mihitsy aneny nanao nydingana voalohany tamin'ny fampihavanana antsika taminy raha ho an'izay tia ny ihany izao ohatra ny mety hanoloran'ny olona ny ainy ny an' jesosy anie ka fanekena ho faty nataony dia ho an'ny fahavalony zasenao ny olombelona anie izany fahavalony izany satria mpanoty ohatra ny hoe adaladala izany jesosy nanao an'izany fihetsika izany fa hitantsika tanatin'ny lesona fa tsy misy afa-tsy andriamanitra ny tia ny fahavalony toy izany dia ny an'andriamanitra mantsy aleony nanolo tena tamin'ny alalany zanany mba ho vita fihavanana amin'ny fahavalony toy izay hoe iaina tsy misy an'ireo fahavalon'ireo ka aty amiko sy aminao izany sisa ny baolina ry namako anaiky an' jesosy sa mbola andatsy andray azy ihany ity zasenao ity sitrapony an'andriamanitra ny nanao ny dingana voalohany teo amin'ny fampihavanana fa tsy ny terena dia nesorony ny fahotantsika tamin'ny alalany fahafatesan'ny zanany fa manoloana an'izay kosa nefa ny anjarantsika dia ny manaiky an'izay asa fampihavanana nataon'i jesosy izay raha manao izany mantsika dia afaka mifaly amin'izay efa nataon'andriamanitra ho antsika tamin'ny alalan'i jesosy dia jesosy ilay any fanantenantsika ka ny antso izany atefa amiko sy aminao ry namako dia tsy misy afa-tsy ny hoe andeha omenan'i jesosy ny tenako sy ny tenanao fa raha manaiky azy ho mpamonjy isika dia nafeny fahotana manahoana ary ny fiainana dia isaina ho marina amin'ny lalany
sasenao satria jesosy mihitsy no efa misolo asy anao. Jesosy ane hiasa ato am-poko sy am-ponao ka tsy salasala intsony isika fampiorina ny finoantsika amin'ny hatrany ary anaiky azy sy andray ny famonjena izay atolony. Mirary sabata feno fitahina ho anao ary mirary fiaraha-mianatra vaovao hitondra fitombona amin'ny Kristy ho anao indray ho amin'ny herinandro manaraka mandra-piona indray ary. manolotra ny fiarabana sy ny firanintso anao ry mpiaramianatra ajaina isany ary manasanao ampitiavana ihany koa hanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Herinandro fahadimy amin'ilay loha FDB hoe ampionony ny oloko no misy antsika ary azontsika fintinina ao anatina loha hevitra anankitelo izany fiaramianatra izany. Ny tapany voalohany dia ny hoe miala amin'ny maizina maka amin'ny mazava. Ny fizarana faharoa dia ny mesi amin'ny mahafahazavan'izao tontolo zao azy. Ary ny fizarana fahatelo dia hojerentsika ny toetoetry ny mesi. Meloha ny anokafantsika ny ten'Andriamanitra sy anaovantsika n'izay jeritodika izay dia fifaliana ho any manasanao hiaraka hivavaka. Rainay tsara sy be fitiavana ny an-danitro misaotra sy mideranao zay satria Andriamanitra lehibe mahagaga mahatalanjona be fitiavana ary maharo-po aminay ianao ka dia manome anao zay fahafana izao indray ianaranay ny teninao sy ahafantaranay ny siraponao. Mambelany alokay ary sokafy ny vavadin-tsainay mba andray sy hitahiry ary rakitram-po reo afatra sarobidy zay tianao ampitaina amin'ny alalan'ny teninao. De mitenena ary fa voninkaio izay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andininy fototra zay ny rahantsika nijery tamin'ity herinandro ity zay voasoratra ao amin'ny Isaia 7 ka ny andininy fahadimy manao hoe fa zaza no teraka ao antsika, zazalahy no mena antsika ary ny fanapahana dia ho antsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rain'ny mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Ary io tapany farany andeha-teny farany io no lohateny ny fandarana izay rahantsika teto tamin'ity herinandro ity. Ny lohahevitra lehibe mandritra nyty telo volana ity dia manao hoe ampionony ny oloko ary ny mpaminany Isaia no nampitondrain'Andriamanitra hafatra hiresaka amin'ny vahoakany hitondra fampahirezana sy antoka ho azy ireo ny amin'ny fotoan-tsarotra izay andalovany. Nanjombona ny toejavatra teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra ary ambarany Isaia ho aizy-pito izany raha mamaky ny Isaia 4 ny andinin'ny 20 hatramin'ny 22 isika. Nandeha tao amin'ny maizina tokoa mantsy ny vahoakan'Andriamanitra noho ny tsy fahalalany sy noho ny fandavany ny teny faminaniana izay nampitondraina ireo mpaminany. Ary tao anatin'izany rehetra izany dia latsaka ambany ny fitondran'ny tenan'izy ireo, nitondra olana lehibe teo amin'ny fiainany izany rehefa avy eo. Niezaka hampin'ny olona nandritra ny fotoana ela Satana fa ny pahary no tompon'andraikitra ny avin'ny fahotana sy ny fijaliana ary ny fahafatesana. Ka dia nihevitra ireo olona izay voafitaka tamin'izany fa Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mifaditrovana sy mila voatsiary. Andriamanitra dia miezaka manameloka ary tsy mandray ny mpanota makeo aminy. Manambara ihany koa Satana amin'ny fiampangana izay ataony fa ny lalam-pitiavana mifehy ny fanjakan'ny lanitra dia nasehony ho tahaka ny famelezana ny fahasambaran'ny olona, nambarany ho tahaka ny zioga mavesatra izay tokony hialana amin'ny kafaliana. Izany no sary izay nanehoan'ny Satana ny toetran'Andriamanitra ary zany no aizy zanara-panahy izay ny ainany vahoakan'Andriamanitra nandritra ny taonjato maro. Kanefa tonga Jesosy, tonga izy mba hampiala ny vahoaka anatin'izany aiziny tsy fahalalana izany, haneho ny toetran'Andriamanitra, haneho ny fahatsaran'Andriamanitra. Ary izany indrindra no fanambarana izay entiny Petera ao amin'ny epistely nosoratany dia ny ilazantsika ny hatsaran'ilay niantso antsika hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Ao anatin'ny lohahevitra faharoa tamin'ny herinandro iny dia miresaka ny Mesia mahafahazavan'izao tontolo zao azy ny Baiboly. Ary raha mamaky ny Matio 4 ny andininy 12 hatramin'ny 14 isika dia miresaka i Matio fa lasa nankany Galili Jesosy ary noho ny alatany Nazareta izy dia nankany Kapernaomy
zay ao amoron-dranomasina ao amin'ny zarantanin'ny zebolona sy nafitaly ka nonona tao izy mba atanteraka zay nolazainy isaia mpaminany. Ry mpiara-mianatra namana tanteraka ao amin'ny testamenta vaovao zay nambaran'ny mpaminany ao amin'ny testamenta taloha maneo fa Andriamanitra dia tena mahatoky amin'ny teniny. Teo amin'ny taonjato farany amin'ny tantaran'ny Israely talohan'ny fahatongavan'i Jesosy voalohany dia fantatry ny olona ankapobeny fa manambara ny fihevin'ny Mesia ny faminaniana zay nampitoraina any Isaia ao amin'ny toko 7. Na dia misy tapany voalohany zay miresaka mpanjaka anankiray tao amin'ny fanjakan'ny Joda zay zany dia mampanantena Mesia dia ilay mazava lehibe zay hamirapiratra sy hitondra fahafantarana misimisy kokoa ny toetran'Andriamanitra ho an'ity zao tontolo zao sahiran-tsaina sy miady hevitra ity. Jesosy ilay Mesia zay ambarany mpaminany Isaia ao amin'ny faminaniana zay nampitondraina azy. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no menantsika ary ny fanapahana dia ho antsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andriany ny fiadanana. Manondro an' Jesosy izany fanambarana izany. Fa manahoana raha ny toetoetran'io Mesia izay nampanantenaina io. Mitanisa an'ireo toetoetry ny Mesia sy ny fiandrianany ny Isaia toko 7 ny andininy 5 sy ny andininy 9. Ary ao anatin'izany dia mampanantena io boky io fa ho avy tokoa io andrian'ny fiadanana io zay tsy tonga hitondra ronono antavy sy fampanantenana pokaty araka ny efa nandiso fanantenana ny maro tamin'ny lasa, fa tena hitondra fiadanana anaty. Ary nilaza mivantana sy mahitsy Jesosy tao amin'ny filazantsara fa tonga izy hanome ny fiadanany ho antsika. Ny fiadanako no omeko ho anareo. Mahagaga zany Mesia, zany mpanjaka ho avy zany. Ary ny teny hoe mahagaga dia anarana zay efa hitantsika any amin'ny Isaia toko 5 ny andininy 1 sy ny Isaia toko 7 ny andininy 4. Ndao jeresika vitivety reo toko sy andininy anankiroa reo. Isaia toko 5 dia ny andininy 1 zao ny voalaza. Ary Isaia toko 7 ny andininy 4. Isaia 5 andininy 1 nivakitsika voalohany. Jehova o Andriamanitro ianao, hanandratra anao sidera ny anaranao fa efa nanao zava mahagaga ianao dia zavatra efa voakasatra amin'ny ela sady mahatoky no marina indrindra. Isaia toko 7 ny andininy 4. Dia indro koa mbola anao zava mahagaga amin'ity firenena ity aho, dia zava mahagaga sy mahatalanjona ka ho foana ny fahendren'ny olon-kendriny ary tsy ho hita ny fahalalan'ny mazava sainany. Mahagaga toetra anankiray izay amantarana ny Mesia izany mahagaga izany. Ary i Mosesy ary amin'ny Exodosy toko 10 dia miresaka manao hoe Jehova o iza ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra, iza moa ny tahaka anao zay ankalazaina amin'ny fahamasinana dia raina amin'ny fahatahorana mpanao fahagagana. Exodosy toko 10 ka ny andininy 1. Ry mpiara-mianatra namana, ity andrian'ny fiadanana zay ampanantenany ny ten'Andriamanitra ity dia manondro tsy misy salasalanan'i Jesosy Kristy ilay tompo sady mpamonjy atsika. Tonga teto amin'izao tontolo zao izy hanafaka atsika amin'ny olany ny fahotana, hamonjy atsika amin'ny ozony ny fahotana. Ary indrindra tonga teto ihany koa izy ampahafantatra atsika ny tena toetra n'ilay Andriamanitra ray be fitiavana. Ny mpianany rehefa niresaka tamin'i Jesosy dia nanao hoe maninona mora tonga dia aseho anay Andriamanitra ray dia amin'izay dia mino zahay. Dia ozy izy Jesosy hoe izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo dia tsy mbola fantatrareo ihany va ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita anay. Manambara izany fa Jesosy dia maneho amin'ny fahafenony ny toetran'Andriamanitra sy ny fombany rehetra, ny fidadasiky ny fitiavany, ny fahalalan-tanany, ny famondram-pony ary noporifoiny tamin'ny fanomezany ny ainy zany mba hamonjy atsika tsiraray avy. Ny andrinan'ny fiadanana zay resahan'ny fiara-mianatra nataontsika zany dia tsy salasalana fa ilay zaza zay nateraka tao Betlehemany Jodia, ilay novonoina teny Kalvaria, ilay nitsangana tamin'ny maty, ilay lasa namaky ny lanitra ary ho avy indray,
hitondra famonjena antsika io no andrina ny fiadanana zay ampianaran'ny baiboly antsika ary anasany antsika mba hametraka ny fitokisantsika tanteraka eo aminy minao fa hitondra famelombelomana sy fampahirezana ho antsika izany fanambarana ny andrina ny fiadanana izany koa andeha ho faranantsika amin'ny vavaka izany fiaramianatra izany misaotra tompo fa mazava ny teninao mahitsy ary azony tsiraray avy taminay fa Jesosy Kristy ilay teraka tao an-tranon'omby tamin'ny fanetretena ilay maty tamin'ny fahafahambaraka teo amin'ny hazo fijaliany Kalvari ilay nandresiny fahafatesana ka nitsangana tamin'ny maty ilay lasa namaky ny lanitra ary ho avy tsy hoela andray anay ho any aminy io no andriany fiadanana zay ambaran'ny mpaminany ao amin'ny testamenta taloha ary tanteraka teo amin'ny vanandron'ny testamenta vaovao sy ho tanteraka amin'izao fotoana zay ahavelomanay zao tompo aoka iorona mafy ao amponay zany fanantenana izany ka andray an'ilay andrian'ny fiadanana tompo sy mpamonjy ny tenanay manokana izay tsiraray avy ataonay ny vavaka noho ny amin'ny anarany ireriany amen tonga eo amin'ny fanatitry ny sekoly sabata isika koa manasampitiavana antsika hanokatra ny fitehirizana hanokatra ny posy handray eny ampiaratanana ny fanatitra dia iroso amin'izany fotoana sarobidy loatra eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany sika atao anatiny ty feokira mahafinaritra ity ivavaka ho an'ny fanatitra isika tompo Andriamanitra io misaotra sy mideranao zahay noho ny famondramponao taminay ka tsy nalanydritra anay mideranao ihany koa zahay noho ny fampisanao aty anatinay ny fanahinao masina ka mahatonga anay manokatra ny tananay manokatra ny poketra anay ho mpiara-miasa araka ny fifidiananao hanolotra izay eo am-pelatananay mba hamitana ny asanao ta io zany amasino mba tsy verina foana raha tsy nahavita ny asa zay nanondranao azy ihany koa any amin'ny toerana ikendrena azy de matoko sy mino zahay fa mbola anome fitahina bebe kokoa hatrany ianao ahafanay manolotra misimisy kokoa amin'ny fotoana ho avy angatana ny vavaka aminaran'i Jesosy amen de maneo fankasitrahana feno antsika tsiraray avy ary manantena fa mbola eo nafinaritra eto indray sika amin'ny fotoana manaraka ankasitrahana ro teknisianina zay tsy nikely soroka nanao ny antsy ho zavatra nampita ny sary sy ny feo taty atokatrantsika tsiraray avy ny tompo ane hitantsika ho amin'ny manaraka indray mpifaliana indray no iarana amintsika rehetra ny tokantrano any amin'ity sabata marana ity anatin'ny fandarana pahasalamana indray isika izay mifantoka mandrakariva ny amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana ilay loha levitra hoe celebration no hoentsika ifampizarana an'izany ray manomboka izao ka ny litera voalohany dia litera C nalavaina amin'ny hoe choix na ny safidy no hoentsika azakain'androany ny safidy ataon'ny tsirairay no mamaritra ny anjara iseho eo amin'ny fiainany ho an'ny olona tsirairay avy malalaka isika amin'izany safidy izany izao anefa mila ananantsika reteboka maromaro reto mba hahafahantsika mahomby amin'izany safidy izany indrindraindrindra feo amin'ny resaka ara-pahasalamana ny voalohany amin'izany dia tokony hanana fijery miambo ho amin'ny tsara sy ny marina mandrakarivo sika eo amin'ny fiainana aoka ihany koa mba tsy ao anatin'ny toejavatra mety hiteraka raritsaina no andraisantsika an'izany safidy izany alaviro ny fahatezerana ny fitebitebena ary ny fahakiviana
raha andray fanapa-kevitra ho amin'izany safidy zany ihany ko isika. Ialao ihany koa ny fametrahana ny marimaritra iraisana eo amin'ny fiainana. Aoka ho voalanjalanja tsara ihany koa ireo zavatra irintsika andraisana safidy. Aoka ihany ko ho tandrimantsika ny andraisana sy hakana ireo soso-kevitra amin'ny fanapahan-kevitsika rehetra, indrindra fa ny eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana izany. Aoka ihany ko ho voasaintsaina tsara ny hametrahantsika ny fitokisantsika ho amin'izany safidy izany. Raha ny farany dia tsy izay heverintsika fa tiatsika atao ho tanterahana, fa izay tsampatsika fa ho vitantsika ny tokony ataontsika. Eo amin'izay fanavaozana ara-pahasalamana izay ho amin'ny safidy dia miaina ao anatin'ny vaninandro izay mampitaintaina sy mampiorooro isika manerana izao tontolo izao. Eny fa nahito amin'ny firenentsika ary dia ny amin'ilay aretina Covid-19. Maro ny safidy izay tsy maintsy raisitsika mba ampitoerana mandrakariva ny fahasalamantsika sy mba hiainantsika n'izany hoe fanavaozana ara-pahasalamana izany. Aoka isika mba hanana safidy hanaraka ireo fepetra izay ahafahantsika miaro ny tenantsika sy misoroka n'izany aretin'izany. Ampiasao mandrakariva ny vava-orona ary mizara manasa tanana amin'ny rano sy savony matetika, ary aoka ihany koa mba ho ajaintsika ny elanelana ray metatra farafaratsiny amin'ny fifandraisantsika amin'ny manodidintsika. Aoka nefa isika mba tsy hitoko tena fantatra fa aoka ho ankinitsika amin'Andriamanitra mandrakariva ny fanapahan-kevitsika. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentina mba ampahery antsika dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fantaro ny zavatra rehetra, hahazoany mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra, ary Andriamanitra ny fiadanany hahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anantsiny ao amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tombontsika. Koa dia mirary ny ahitatsika n'izany safidy tsara sy marina izany. Amen.